Voasa ianareo tompoko ato anatin'izao salon'ny déchet zao ao anatin'ny hoe fiarovana ny tontolo iainana isan'ny mananjara sy andraikitra boriky makasika an'izany ny boko sy ekôlôjika. Inona no mahazava-dehibe an'izao fiaonan'izao? Ya, mahazava-dehibe an'izao fiaonan'izao zany dia fanomezana lanja ny ireo mpiantsehatra voalohany indrindra, ireo mpiantsehatra eo anivon'ny fanodonana ny fako na ny recyclage na déchet zany. Dia faharoa manarakarak'izay fametrahana mesure d'accompagnement mba tena ifanantona tsara amin'ny filan'ny tanan-dehibe ny fisian'izao hetsika izao, mba tsy ho cimetière-na projet fotsiny zany isika, dia mba tena hoe tapahana eto amin'izao fiaonana zao zany ny hoe ahoana ny tena ahafahana mametraka ny tena lahara-pahamehana ny amin'ny fitantanana ny fako zany. Ka dia isaorana lehibe ny ministèran'ny environnement, ministèran'ny rano sy ny fidiovana, eo ihany koa ny ireo mpamatsy vola samihafa, ny PNUD sy ny UNIDI ary ireo izay maro tsy voatanisa, ireo mpiantsehatra rehetra zany dia isaorana avokoa. Dia manarakarak'izany ihany koa dia ny fisian'ity hetsika ity zany dia fanomezana voninahitra ny tsirairay mba ahafahana mandray hoe aiza ho aiza ny fahaiza-manao ny tsirairay, fiainona ny fahaiza-manao ny tsirairay, hoe inona avy le tena sehatra mila vahana le olan'le izy. Dia io fako zany efa be dia be ny hetsika momba ny fako, kanefa mbola tsy nisy tena zavatra tena tapaka hoe mazava. Fa eto zany dia tena hirariko hoe mba tena hisy zavatra mazava, hisy zavatra tena mipaika isam-batan'olona, isaky ny fokotany, isaky ny commune, isaky ny renivohitra ny fisian'ity hetsika androany ity, mba tsy ho fandaniana volam-panjakana fotsiny zany ny fisian'izao, fa dia mba hoe aiza ho aiza zany tena fisian'le hoe mesure d'accompagnement anatin'le izy. Anareo ny fokotany inona marina moa zany zavatra hoe tena azo hodina na ireo karazana fako ireo inona no azo firenan'ireny fako ireny aorian'izay? Ya, manarak'izany zao dia arak'izay fanontanianao izay hoe inona avy le azo ahodina. Tsika zao teo efa nanodina n'ilay menaka vidange mba ho avadika ho azo alefa indray. Dia faharoa manarakarak'izany nanao indray tsika teo le charbon écologie, dia fahatelo ity zany tsika manao an'ilay hoe recyclage na déchet mihitsy mba ho sakafon'le asticot. Dia avy eo indray le asticot sakafon'le biby ary ny déchet an'le asticot ho lasa zezika. Dia jerenareo zany fa misy akony ary économique be izay zavatra izay raha haintsika mpiantsehatra no mivaloriser azy. Ary raha misy zany ny tokony hovatsiana dia ireny secteur tsirairay avy ireny dia mba jerena mihitsy hoe iza ny tena actif ao anatin'le hetsika zany. Raha association izy dia hoe tena actif ve. Za zao mijery ao ambadika ao misy namana be dia be tena actif be, tena manao an'ireny le table banc vita amin'ny plastique ireny, autobloquant vita amin'ny plastique. Za ihany koa manao an'ireny le charbon écologie ireny, manao an'le resaka asticot BSF nyresahana anareo teo, izay isaorako manokana eto ny namana avy any Tamatavy avany nanome fiofanana manokana ny tena hoe ity ry bokosy trandreo ty fa tena mety aminareo any amin'ny renivohitra any. Ka dia isaorana manokana eto ihany koa Madame Lamia nanome an'izay fiofanana ny tenana izay. Ka dia za zany dia tena maniry hoe mba le tena mpiantsehatra no hisitraka raha misy famatsiam-bola dia ireny ny tena hisitraka an'izany ary mba atao anatina bonne gouvernance le fitantanana an'le izy, fa tsy ho lehibe amin'ny fotsiny no ho voky sy ho matretre fa ny ekipa nefa dia tena mampalahelo daholo. Ka dia mba miara-miakatra zany malagasy hoe mba tohatra ray mba ekarana zany ty hetsika androany ity, mba tena hisitrahany isam-batan'olona. Ka dia averiko eto sady misaorana lehibe amin'ny ministèran'ny environnement
na me sehatra ho an'ny tanora na me sehatra ho an'ny fikambanana na me sehatra ho an'ny rehetra izay voakasika izao hetsika izao. Eo ihany koa moa ireo mpamatsy vola izao hetsika izao sy ny gouvernemanta malagasy zany. Raha ohatra hoe akapoka indray mandeha zava-misy inona marina koa zany tena hoe olana fototra ho an'ny fananganana orinasa sandratra takahika, inona ny tena hoe lesoka sy tokony mila fandroanana amin'ny ankapobeny? Ny amin'ny fahitana azy dia eo ny resaka administratif. Ny resaka administration zany tena manahirana mikarakara taratasy eto amintsika ka dia mba angatahana ny fanamorana an'ireny ny agrément indrindraindrindra mba tena mba tsy ho ela le izy, mba tsy hoe iandry mpanao an'izao indray miandry mpanao sy ny ohatra izao indray, mba iandry anina indray miandry an'le ohatra izao le andrasoandraso mantsy maro ivandro dia indraindray koa lasa kivy andalana ny namana mpiara-miasa dia eo zany mba hoe tena angatahana hoe eo zany le izy hoe ny agrément ny resaka sécurité zany zava-dehibe ao anatin'ny resaka fandraharana, tsy hoe resaka fako fotsiny ny eto fa tsika mety mieritreritra hoe resaka fako ve dia ianina fa tena raha valoriser ny fako mampiakatra be an'ny fiarikarena malagasy io ary efa miakatra ny fiarikarena malagasy dia mandroso azy ny firenena. Tsika zao sahirana be amin'ny resaka zezika, tsy maintsy anafatra zezika simika nefa tsika eto manana zezika taikakana, zezikomby, zezika amin'ity asticot resahana ity, ny déchets humains afaka exploiter anaovana biogaz, zany rehetrarehetra zany dia hoe mbola exploitable daholo eto Madagasikara ary tena rentable raha misy fijerena akaika ireo mpiantsehatra ireo sy ireo tena actif ary dia sorako manokana ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe tena fijerena an'ireo. Mety afaka mamin'ny isanjato vino hoe mitahany mety ho fiainany ny fandropahana ala satria misy biogaz isan'ny mampianana izay fandropahana ala izay raha ohatra hoe tena voatrandraka tsara izay famokarana fiksena fampiana. Ny azoko antoka aloha zany dia hoe tsy ny mpanao charbon ihany mampiasa ny ala, tsy ny mpanao charbon, tsy ireo mpampiasa kitay ihany mampiasa ny ala fa betsaka mampiasa ny ala ohatran'ireo hoe mpanao fanaka ka izay mampatonga amin'ny teny hoe misy akony be dia be amin'ny économie sy amin'ny resaka environnement indrindraindrindra zao fa manokatra n'ity resaka crédit carbone ity zao ny fanjakana malagasy zany zao tena tokony aparitaka manerana ny nosy mihitsy ny fisiny hoe misy ny crédit carbone dia mba tena azavaina amin'ilay olona hoe inona moa le izy dia inona ny tombontsoa azo avy aminy dia manahoana sy manahoana ahafahana zany hoe mijery angle anankiray raha resaka ala ny resahanao teo dia mijery angle anankiray hoe inona ny tokony mesure atsika ho raisina amin'ny hoe fanaovana fanaka dia ireny zao efa misy an'ireny manao plastika, manao aluminium, manao ohatrohatr'izany, ireny zany azo ampiasaina daholo, manao akofa avadika ho mélanine sy ny karazan'ireny ka ireny zany azo ampiasaina daholo ho amin'ny ezaka sy fandropahana ny ala. Dia raha mijery an'izay zavatra rehetra andresahan'izay zany nareo dia hoe samy mandray hoe aiza avy ny point essentiel amin'ny tokony ho tanterahana amin'izany hetsika izany.